Afaka mipetraka isika. Faly miarabatsika. Fako hisoloako tena izay telomeny ada ety aloha izay soloanay faly miarabatsika tsirairay avy tratry izao sabato izao. Ingany ny fahasoavan'ny tompo mba antsika tsirairay avy. Misy vahiny ve vao sambo vao tonga eto amin'ity fiangonana malagasy Saint-Cloud ity androany. Misy dia afaka mitsangana ve zaza. Dia afaka mba miteny ve ianao hoe ny anaranao dia ny fiavianao azafady? Faly miarabanao to. Izay ihany ve mivahiny? Dia mbola mamerina ny fiarabanantsika membre izay efa tonga eto Mahazatra. Psaume de David. Psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon cœur soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Zao dia miaraka vavaka mandoalika isika. Andriamanitra mbola manatona ny seza fiandriananao izahay amin'ity sabata masina ity. Ary raha tonga eto izahay mame voninahitra anao dia
tonga amin'ilay fotoana izay nomenao anay entinay mankalaza sy mitera ny anaranao. Ianao ny tompo, ilay tompo mahery, ilay tompo mitatana, ilay tompo sy pahariny izao rehetra izao. Raha tonga eto izahay dia maniry ny iona aminao ary mangataka ny fanatrehanao. Eny tompo, avoazy ny tenanay, fomba mampananay mba handray anao ary ho anisan'ny zanakao. Dia izany tompo no irinay sy angatanay sy ny famasinana avy aminao amin'ny anaranao Jesosy tompo. Amen. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence. L'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui donnes, qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Tonga eo amin'ny fotoana ny fanatazana fanatitra sy ny ampafontsika. Fanamariana moa dia misy fandalovana indroa. Ny voalohany dia ny fanatitra ny ampafolony, ary ny fandalovana fandroana kosa dia ny fanaritsika ny hanorina ny fiangonana vaovao. Dia afaka mipetraka tsika.
Andriamanitro tsara sy masina andrazy an-danitro, mbola tsy mitsahatra ny misotranao hatrany zahay, mbola omenao tombonandro ary fahasalamana koa, ary mbola afaka mitondra indray ny fanatitra sy ny ampafolony amin'ity marina ity. Eny tsy mifanatitra ihany Tompo ny tenay tolotro anao fa ny tenanay manontolo, ny fonay, fisainanay mba ho fitaovana tokoa afaka ampiasainao amin'ny fanomponanao ary fampandrosoana ny asanao. Dia mahatsiaro koa izay ndro izay sahirana sy ireo tsy afaka nanatitra izany tamin'ity marin ity, no tazo romanoka ary mba ho amin'ny fotoana manaraka mba afaka hamerina izany koa izy ireo. Dia vavaka manokana koa ho an'ny Lola Josefa izay mitondra ny teny amin'ity marin ity, ianao ny fanahinao no hitarika azy ary izay teny izay ho teneniny dia teny avy any aminao tokoa, ary mba ho teny izay anovanay Tompo ary mba ampiarinay amin'ny fiainanay. Dia ampio hatrany izay Tompo mba mpanompo mahatoky anao ary hanafatokinanao hatrany amin'ny hatramin'ny fiverenanao. Dia mbola apetraka eo am-pelantananao ity sabata marin ity sy misotra ny fotoana rehetra. Namanao Jesosy ny angatahako sy avako izany. Amen. Alors, bonjour les enfants. Est-ce que vous êtes tous devant? Oui, je vois ça. Bonjour tout le monde. Alors, comment allez-vous? Ça a été la semaine les enfants? Il a fait froid cette semaine, hein? Il a même neigé. Oh là là. Donc à partir de maintenant, il va falloir bien se couvrir, d'accord? Et bien manger aussi. C'est le seul moyen qui vous aide à combattre ou à prévenir toutes sortes de maladies. D'accord les enfants? Ok. Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire d'un petit garçon qui s'appelle Théodore. Il s'appelle Théodore, il a 7 ans. Alors, Théodore, il habite en ville, on va dire dans une grande ville, avec ses parents bien sûr. Pourtant, il aime bien la nature, Théodore. Il est vraiment passionné par la nature. Et à chaque fois qu'il en a l'occasion, il en profite. Heureusement qu'il a un papy qui s'appelle Marcel. Et papy Marcel, lui, il habite à la campagne. Il est entouré des forêts, des végétations, des arbres, plein de bonnes choses, des animaux, des oiseaux et tout ça.
Et Théodore, il y va souvent. Et un week-end, Papy Marcel pense l'emmener dans un endroit vraiment sympa. Donc un dimanche matin, il se levait tôt, Papy Marcel, pour se préparer et pour préparer à manger aussi pour la journée parce qu'ils vont tous les deux pique-niquer. Donc, une fois qu'il aura fini de terminer à se préparer, il allait réveiller Théodore. Mais Théodore, lui, il était déjà réveillé. Il était tout excité, il était impatient de partir parce que Papy Marcel lui a promis d'aller se promener dans un étang. Voilà. Donc vous voyez les enfants, c'est un endroit hyper sympa. Oui. Donc c'est ce qu'il aime Théodore. Voilà. Et ils sont partis, ils sont arrivés à cet endroit-là. Ils ont commencé à jouer, à faire plein de choses, à faire le tour du lac et tout ça, à faire du vélo aussi, parce que Théodore a amené son petit vélo, et à faire même des cache-cache, même si Papy Marcel, il est un peu âgé, mais quand même, il peut quand même jouer avec Théodore. Et vers midi et demi, 13h par là, oh, le petit Théodore, il commence à avoir faim. Il a dit à Papy Marcel, « Oh, papy, j'ai faim, on va manger. Je suis un peu fatiguée. » Et du coup, ils se sont installés, ils ont mangé. Parce que Papy Marcel a concocté un bon petit plat. Il aime bien les légumes, les fruits. Est-ce que vous aimez ça, les enfants? Oui. Ah, je vois un peu des têtes comme ça. Mais il faut bien manger ça aussi, hein, parce que ça apporte beaucoup de vitamines aussi, hein, surtout pendant la période froide comme ça, froide. D'accord? Et ça y est, ils ont mangé. Regardez, ça c'est la nature que Théodore aime bien. Regardez le bon petit plat que Papy Marcel a préparé. Vous voyez, c'est beau à voir, hein, et c'est bon aussi, je suppose. Et là, tous les deux, ils ont bien mangé, ils ont mangé. Et après, ils commencent à se reposer un peu, voilà. Ils se sont même assoupis un peu à un moment. Et finissent par s'endormir. Vous avez un endroit comme ça, c'est très reposant, hein? Et là, ils sont profondément endormis. Et tout d'un coup, ils étaient réveillés par un bruit bizarre, un bruit assez étrange. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, un loup. Oh là là, ça fait peur, hein? Un loup comme ça, il a l'air vraiment affamé, hein? Qui est prêt à dévorer tout ce qui bouge. Regardez bien les enfants. Et là, le bruit s'approche de plus en plus. Je ne connais pas trop le bruit d'un loup, mais je suppose que ça fait peur quand même. N'est-ce pas les enfants? Et là, quand ils ont ouvert les yeux, qu'est-ce qu'ils ont vu? Un loup, avec un visage vraiment, vraiment méchant. Et là, le petit Théodore criait, « Papy, papy, on va mourir! » Et là, papy, d'une voix tremblante, parce que lui aussi, il avait peur quand même, hein, il rassure un peu son petit-fils. « T'inquiète pas, mon bébé, on ne va pas mourir. » Et là, il a dit à son petit-fils, « On va prier. » Et asseyez-vous les enfants, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Voilà. Et on écoute, s'il vous plaît. D'accord? Donc,
Et là, Théodore commence à chuchoter. On ne comprenait pas trop ce qu'il dit, mais il priait, il priait, il priait. Et Papy Marcel finit la prière en voix haute. Seigneur, tu connais très bien que moi, je ne peux pas me battre contre cet animal. Moi, je suis assez âgée. Je ne peux même pas protéger mon petit-fils. Sauve-nous, Seigneur, sauve-nous. Sauve-nous de cet animal. Et là, quand il finit de prier, quand ils ont ouvert les yeux, qu'est-ce qu'ils ont vu tous les deux? Ils ont vu encore un loup cette fois-ci, mais un loup tout doux, tout gentil. Vous voyez les enfants? Il n'a pas l'air méchant celui-là. Hein? Mais c'était le même loup, sauf que là, il est devenu tout gentil, tout doux. Et là, il s'éloigne même de petit Théodore et de Papy Marcel. Dieu les a sauvés de cet animal méchant. Et même l'ennemi, l'animal, en soi, il est devenu même tout doux. Donc, c'est ce que j'ai à vous dire, les enfants. À partir de cette petite histoire, vous aussi, quel que soit votre âge, quel que soit votre parcours, quelle que soit la difficulté que vous allez affronter, c'est sûr que ça, il y en aura. Mais souvenez-vous que nous, on a un Dieu qui peut nous sauver à tout moment. Il suffit juste d'appeler Dieu, de prier comme il a fait Théodore et Papy Marcel. Ça peut être un animal méchant, ça peut être une personne méchante, des personnes méchantes, mais ne cessez pas de crier à Dieu. D'accord, les enfants? Voilà. Donc, je laisse la parole à tonton Joseph, qui va justement nous parler de ce Dieu de secours, de ce Dieu qui sauve, parce que c'est le même Dieu qui a sauvé justement les enfants d'Israël au temps de Samuel, quand ils étaient en guerre avec les Philistins. Donc, Dieu les a secourus de la main des Philistins. Voilà. Bon sabbat, les enfants.
manasa antsika rehetra hiaraka hitsangana, hiaraka mamaky ny teny izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny Samoela voalohany, toko 7, andininy 2 ka hatramin'ny 12. Samoela voalohany, toko 7, andininy 2 ka hatramin'ny 12. Ny nampibebahan'i Samoela ny Israely sy ny nandresen'ny Filistina ary ny tsaran'i Samoela ny Israely. Ary hatramin'izany andro izany dia nitoetra ela tany Kiriama Jearima ny fiaran'i Jehova dia 20 taona, ary ny taranak'Israely rehetra nalahelo an'i Jehova. Aroy Samoela tamin'ny taranak'Israely rehetra. Raha miverina amin'ny Jehova amin'ny fonareo rehetra tokoa ary ianareo, dia rio hiala aminareo ny andriamanikafa sy ireo Astarta, ka ampiomany ny fonareo ho an'i Jehova, ary eo ka izy ihany no ontom-poinareo, dia monjy ianareo amin'ny tanan'ny Filistina izy. Dia nanary ireo Bala sy Astarta ny zanak'Israely, ka nanompo an'i Jehova irery ihany. Aroy Samoela, voroy ny Israely rehetra ho an'ny Mispa, dia hivavaka ho an'i Jehova ho anareo aho. Dia nivory tany Mispa izy, ary nanovy rano, ka nandraraka izany teo anatrehan'i Jehova, sady nifady ianina tamin'izany andro izany izy, ka nanao hoe efa nanota tamin'i Jehova isika. Ary Samoela nitsara ny zanak'Israely tany Mispa. Ary rehefa reny Filistina fa efa vory tany Mispa ny zanak'Israely, dia niakatra mely azy ireo andrianan'ny Filistina. Ary noho nandray izany ny zanak'Israely, dia raiky tahotra izy noho ny Filistina. Dia hoy ny zanak'Israely tamin'i Samoela, aza mitsahatra mitaraina amin'ny Jehova Andriamantsika ho anay ianao, mba hamonjeny anay amin'ny tanan'ny Filistina. Dia naka zanak'ondry mbola minono Samoela, ka nanatitra azy ho fanatitra dorana ho an'i Jehova. Dia nataraina tamin'i Jehova ho an'i Israely Samoela, ary niaino azy Jehova. Ary raha mbola nanatitra ny fanatitra dorana Samoela, dia nanantona ny Filistina hiady amin'ny Israely. Fa Jehova nampikotrokorana mafy tamin'ny Filistina tamin'izany andro izany, ka nampifanaritaka azy, dia resy teo anoloan'i Israely izy. Ary ny lehilahy amin'ny Israely niala tany Mispa, dia nanenjika ny Filistina, ka namely azy mandra-patongany teo ambanin'ny Betikara. Ary Samoela naka vato, ka nanorina azy teo anelanelan'ny Mispa sy Sena, ary ny anarany nataony hoe Ebenezera, fa hoy izy efa novonjeny Jehova isika hatramin'izao. Tahinana izany teny izany asoatsika. Quand j'ai plus envie, plus de courage, quand trop de soucis, trop de nuages, pour pouvoir atteindre le rivage, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi.
Toi qui me connais par cœur depuis longtemps, j'ai besoin de toi, Seigneur, de ta paix, de ta douceur. Qui d'autre que toi, mais pour moi le meilleur. Rary ny tenako efa fotoana vitsivitsy maromaro ihany no ny fakaitytsika afarany ary ny fotoana rano moa dia fotoana manokana fa satria retransmission en direct amin'ny internet sady miaraba ny ireo izay any ambadiky ny ordinateur na télévision engane ny tenin'ny soratra masina izay hoentiny eto mba asoa atsika tsirary avy na atsika eto na anitsika any lavitra any. Ny araky ny vaky-teny hitatsika teo zany dia misy ilay anarana atao hoe Ebenezer. Io anarana io tsy mpanao baolina kitra mahay izy io na anarana mpanoratra malaza fa Ebenezer dia mbola malaza lavitra noho izany. Na dia atao koa izay hoe vitsy mahafantatra azy. Tsy anaran'olona izy io na anarana hoentina anintsaina fotsiny any fa anarana nomeny Samuel ho ana vato mba atserovany zanak'Israely namonjen'Andriamanitra an'izy ireo. Dia ho vakitsika ny eo amin'ny Samuel voalohany. Samuel voalohany toko 7 ka ny 9 faharoa ambin'ny folo rahalalantsika ny tiany ho lazaina amin'izany.
Ary Samuel naka vato ka nanorina azy teo anelanelan'ny misy pasisena ary ny anarany atao hoe Ebenazera. Fa hoy izy, efa novonjeny Jehova isika hatramin'izao. Raha mandinika ny zavatra nyteneniny Samuel tsika eto, ny zavatra voalazany dia namonjen'Andriamanitra ohatran'ny hoe zavatra resaka voafetra, fotsiny ihany le izy, na zavatra tsy mandeha lavitra fa zavatra akaiky na zavatra voaingana le zavatra, fa ny zavatra tian'Andriamanitra na i Samuel tiano hozaraina amintsika eto dia midika ny zavatra ho ampitaina amin'io dia ny zavatra efa lasa sy ny ankehitriny, ny anio ary ny ho avy tiany zavatra ho lazainy ho toko sy andininy io. Ny foto-kevitra tiako hozaraina aminareo androany dia miresaka le hoe isika amin'io toko sy andininy io. Tian'Andriamanitra ho tenenina amin'io dia isika tsirairay avy izany. Izany hoe Andriamanitra dia maniry ny hanampy antsika, naiza misy antsika, ary hanampy antsika amin'ny toerana izay tiany hitondrany antsika. Ka mipetraka amin'ny fanontaniana ho antsika tsirairay avy hoe movie Andriamanitra miditra ao am-piainako, ao amin'ny fiainako, manohy mitondra ny fiainako ve izy? Ary izany fanontaniana izany no mipetraka amintsika tsirairay avy, movie antsika eo anilantsika Andriamanitra. Izany ny tian'Andriamanitra ho jerevantsika. Raha tiantsika ny alalany zavatra nitranga tao amin'ny Samuel voalohany toko 7 io, dia ny zavatra mety ho hitantsika dia Samuel fa mbola kely nanompo tao amin'ny altara, raha mbola teo ny fiara-ny fanekenan'i Jehova zany. Kanefa alohan'izany dia iverina kely tsika any amin'ny toko 4 amin'ny Samuel voalohany, fa satria niady tamin'ny Filistianina ny zanak'Israely, ary rehefa mivory tao amin'le toerana antsoina hoe Ebenezer izy ireo, dia rafitra niady, ary 4 no tamin'ny Israely no ringana. Dia niverina nivory indray izy ireo hoe fa inona no zavatra nitranga no natonga an'izao faharesena izao. Ary nisy tamin'izy ireo ny fantatra an'izany fa i Jehova dia tsy nitoetra tamin'izy ireo. Ovakitsika ny Samuel voalohany toko 4 ka ny andininy 7. Ary rehefa tonga tany Aptoby ny olona, dia hoy ny olon'ny Israely, nahoana no namely antsika teo anoloan'ny Filistena Jehova androany? Andeha alaitsika avy any Silo, eto amintsika ny fiara-ny faneken'i Jehova, ka raha tonga eto amintsika izany dia hamonjy antsika amin'ny tanany fahavalontsika. Reto ry havana, tsy nivavaka ny Israely na nangataka hoe inona no ataontsika na fitantanan'Andriamanitra, fa ny zavatra nataon'ny voalohany dia naniraka olona aka ny fiara any Silo, izay misy an'izany fiara-ny fianakena izany. Ary nalefa ny tany zany aka an'izany ny zany fiara izany ny zanak'Eli Rahalahy, fa nieritreritra izy ireo fa ao amin'izany fiara-ny fanekena izany ny nitoeran'i Jehova, ny siany Jehova. Ary inona natonga ny zanak'Israely anapa-kevitra aka ny fiaran'i Jehova izany? Nieritreritra izy ireo fa ao anatin'izany fiara masina izany no itoeran'i Jehova, ka amety ampiova ny fivadiky ny ady izany. Kanefa Jehova dia namela ny zanak'Israely ho resy, ho tiany fantatra tsara fa tsy mitoetra amin'izany fiara izany Jehova. Mety fomba anerena an'Andriamanitra hitoetra amin'izany fiara izany na hitoetra ao anivon'izany ady izany le fiara-ny fianekena. Betsaka ny mieritreritra toy izany, ohatrany hoe raisy ohatran'ny symbole na zavatra sary sikotra na resaka ohatran'ny hoe fetisy ihany koa, na azahoana sasa ilay fiara-ny fanekena
na ihany koa ao anatin'izany fiarakeny zany no ahitana ny magia fa raha io ny tonga eo dia isy zavatra hitranga fagagana eo zany no tao anatin'ny eritreritra izy ireo ary noho ny efa tonga tao mitoby ny fiara zany dia niorakoraka ny zanak'Israely ary na ny tany aza niovitrovotra ka rehefa naheno izany ny zanak'ireo filistianina dia nahita fa tonga ao anatin'ny tobiny Israely ny fiara mifanekena ary tadidin'izy ireo ny fandresena nanana ny zanak'Israely rehefa nitondra zany toerana andehanovan'izy ireo niaraka tamin'ny fiara mifanekena izy ireo ary neritreritra fa dia ho vita tanteraka eo ny amin'izy ireo. Tetikady ny zanak'Israely ny anery ny tanan'Andriamanitra ho tonga amin'izany toerana izany nefa tsy nisy finoana teo aminy. Karazana superstition fotsiny no nananany. Tsika koa ry havana dia mitovitovy ohatr'izany ihany tsika kristianina fa satria ny zavatra matetika ny tadiavintsika tsy dia tena Andriamanitra loatra ny tadiavintsika fa ny imanipule azy tsy hitoetra anetritena eo anatrehany fa ampiasa azy. Aleotsika mahita magia sy fahagagana hafa kely toy izay anana fiainana ara-panahy masina ny zavatra mahamay atsika dia fambiazana fa tsy ny fibebahana. Kanefa teo natrehan'izany toe-javatra zany dia resin'ny filistianina foana ny zanak'Israely ary 3 alina no maty tamin'izany ady izany ary ambonin'izany dia azo babo hatramin'ny le fiara ary noentiny zareo tany amin'ny tanindrazan'izy ireo zany fiara izany. Ary rehefa naheno zany faharesena fa satria maty tamin'izany ady zany koa ny Rola zanak'Eli dia matapaka lalandray izy ary raha naheno an'izany koa tivy naty vaviny dia teraka tsy tonga volana izy ary maty teo am-piterahana ary rehefa teraka zany zazy zany dia natsiny hoe Ikaboda. Ny dikan'izany hoe Ikaboda zany ao amin'ny Baiboly dia ny anarana matetika misy dikany daholo mihitsiny. Zany hoe afaka ny voninahitra Israely. Zany hoe tsy misy voninahitra intsony, ny voninahitra Andriamanitra dia niala teo amin'ny zanak'Israely. Rehefa azo ny filistianina ny zany fiara izany dia nentiny tao amin'ny toerana misy ny Andriamanina. Zany ny fomba fanao tamin'izany andro zany fa satria zay mandresy dia mitondra ny izay azony babo any amin'ny toerana misy azy ka nentiny tao dagona zay toerana misy ny Andriamanitra izy ireo zany fiara izany. Nefa zany zavatra zany dia faran'izay alan'Andriamanitra ohatrany karazana manitsakisaka sy mametaveta azy ny zavatra toy izany ka nasehon'Andriamanitra ihany koa ny mahandriamanitra lehibe azy ka nipotehany ireo andriamanitra rehetra izay nanodidina teo azy. Marina fa naresy aza ny vahoakan'Andriamanitra teo anatrehan'ny fahavalony ny filistianina tsy zany akory no midika fa Andriamanitra dia ho ambanin'izy ireo. Sanatria zany fa satria rehefa nampiarahan'izy ireo tamin'ireo sampy tao dagon'Andriamanitra dia nasehony ny heriny ka ny zavatra nitranga dia na ny vahoaka teo amin'ny toerana nisy an'izany toerana nisy ny sampy fiara zany izy sampy fiara ny fanekena izany dia tratra ny fery zavatra nitranga tany Egypta izany. Ary noho izany toe-javatra zany ireo Filistina tsy nahafantatra intsony hoe inona marina ny zavatra nitranga fa satria nitondra loza ho an'izy ireo ity fiara izay ny babon'izy ireo ka tsy maintsy naverina izy ireo tany amin'ny firenena firenena Israely zany ka tao a Keriata Jeriama araky ny vakitsika teo izay teo ambany fadidiny Abinadaba. 20 taona tateoriana dia nitoy ny tantara ary
teo ny zanak'Israely dia tonga saina ary nanomboka nitady an'Andriamanitra fa satria mafy ny fanandevozana sy ny fanakejaina nataony ny Filistiana. Teo no nahitantsika n'ilay hoe anarana hoe Ebenazera na koa hoe vato famonjena. Raha jerefa nareo amin'ny Baiboly zany, hitanareo ny dikany. Kanefa ny zavatra tiako hisarihana ny sainareo amin'ity maraina ity dia le teny hoe hatramin'izao. Io no ohatrany hoe passage clé amin'io toko sy andininy amin'ny 12 io. Ary inona ny dikan'izany eto hoe hatramin'izao? Inona ny tiano avoaka no tiana ho tsarovana? Tsy inona akory fa tiano ho tsarovana amin'ny fotoana io dia ny tsarovana ny efa lasa, ny zavatra nitranga efa lasa. Rehefa matsiaro ny zavatra efa lasa isika dia matetika ny zavatra mahafinaritra na ny fandresena azontsika no tonga ataontsika matetika. Kanefa eto ny dikan'ity hoe hatrizao ity dia teo amin'ity zanak'Israely dia nilain'izy ireo natsiaro ny zavatra nitranga nandritry n'izay 20 taona lasa zay teo ambany figejany Filistina. Ao amin'ny Baiboly ry havana, ny Andriamanitra dia miteny amintsika hoe hatrany ho an'ny vahoakany dia tokony atsiaro ny fahagakana vitany isika nareo fandresena izay azontsika ary koa atsiaro ihany koa ny fahotana sy ny adalantsika. Mino aho fa matoa Andriamanitra mampirisika atsika atsiaro ny lasa dia mba tsy iverenantsika enjera ao amin'ny adalantsika izay vitantsika taloha anorinany. Zany ny zavatra angatahan'Andriamanitra amintsika. Efa voalazany ary zany arak'izay voalaza amin'ny Apokalipsy toko 2 tapany voalohany amin'ny 15 izay soratany ho an'ny fiangonan'ny Efeza zany dia izao ny voalaza: koa tsarovy izay nitoeranao fonimbola lavo dia mibeba. Na ny mpaminany Isaiaza dia teny toy izao araky izay voasoratra ao amin'ny Isaia toko 47 sy ny 7. Tsarovy izany ka mahereza ianareo, eritrereto tsara izany ry mpiodina. Tsarovy ny zavatra taloha izay efa lasa ela, fa zao no Andriamanitra ka tsy misy hafa. Izao no Andriamanitra ka tsy misy tahaka hay. Rehefa niverina nivory teo Mitspa indray ny zanak'Israely. Inona moa ny dikany atao hoe Mitspa zany? Araka voalaza ao amin'ny Genesis toko 1:30-7. Ary nataony hoe Mitspa koa izy, fa hoy izy: Jehova itazanay sy anao. Zany ny dikany, Jehova dia itazana antsika rehefa matsiaro ireo fanresena sy fahotana izay vitantsika taloha. Ny amintsika ny atao hoe hatramin'izao dia mamerimberina ao antsika, ao anatin'ny saintsika ny faharesena, fahalavoantsika taloha. Rehefa avy eo anatrehan'izany tsika dia mahazo lesona amin'Andriamanitra amin'ny izay zavatra tiana ampianarina atsika. Marina fa zanak'Israely teto dia tsy nahazo lesona tamin'Andriamanitra mihitsy, fa ny zavatra namahy azy dia nigoaka tamin'ireo sy nanompo an'ireo
sampy sy Andriamanitra ireo firenena manodidina azy na ny Filistina zany na ny Kananita izany. Ary tadidio tsara fa Andriamanitra dia tsy tiany mihitsy izany atao hoe misy andriamanitra hafa akoatra azy. Ary ny didy voalohany amin'ny didy 10 izay hitantsika sy vakitsika isan'andro dia zany no didy voalohany eo amin'ny didy 10 izay ananantsika sy hitantsika amin'ny Baiboly. Angamba raha teto ny zanak'Israely dia nanana fitadidiana fohy na toko hoe nanana mémoire courte. Tsika ihany koa dia ohatrohatran'izany ihany matetika fa satria matetika tsika dia tafalatsaka amin'ny fahotana na ny fahadisoana izay miverimberina ao amin'ny fiainantsika. Ary matetika mihitsy zany zavatra any, zany toe-javatra zany no mitsanga. Ary tadidio ry havana fa eo amin'ireny faiblesse-tsika, le hoe point faible tsika ireny no idiran'ny Satana sy anafahany anadaboka atsika. Ary zany ny antony mahatonga an'Andriamanitra atsiaro ny zavatra efa lasa mba hibebahantsika, izany hoe tsy hiverenantsika intsony amin'ireny ho tafadoboka ao anatin'ireny fandrika izay nahazo antsika ireny intsony. Raha mijery ny faharesena izay nahazo ny Israely tsika, ary rehefa niala teo aminy ny voninahitr'Andriamanitra, dia ataoko ngambany raha tsy nanana fahotana izay nanagejany fony izy ireo, dia mino ahako fa tsy voagedrana azo babon'ny Filistiny izy ireo. Raha ohatra ka tsy nitorona, tsy niamboa an'Andriamanitra izy ireo, nino aho fa teo ampelatanan'izy ireo ny fandresena. Ary tsy nirifatra nandositra izy ireo. Fa noho izany toe-javatra izay nangatahana tamin'izy ireo, atsiaro ny zavatra taloha izany. Rehefa natsiaro izy ireo, dia ny fadianina, ny vavaka, nangataka famelana tamin'Andriamanitra. Ary izany ny dikan'ity atao hoe hatramin'izao hitondra antsika mba hibebaka anio. Zany ny dikany hoe hatramin'izao io. Marina fa verina bebaka sy ny vorindray ireo vahoakan'Andriamanitra ireo. Ary rehefa nitady famonjena izy ireo fa tsapany, fa amin'izany alalan'izany vavaka izany no azahoany izy ireo mamerina an'Andriamanitra, dia niverina ny kohaka teo anatrehan'Andriamanitra izy ireo. Ny Filistina ny ayay izy ireo, fa satria ohatran'ny tsapany, fa ohatran'ny hitady manotrika mba anohatra an'izy ireo ny zanak'Israely, dia niverina indray ny Filistiana anafika an'izy ireo. Na naneritreritra indray ny Filistiana naneritreritra izy ireo. Kanefa hoy izy ny zanak'Israely hoe tamin'ny Samuel, dia hoy izy ny zanak'Israely tamin'ny Samuel, aza mitsahatra mitaraina amin'ny Jehovah Andriamantsika ho anay ianao, mba amonjeny tsy ho faty izahay. Ary noho izany toe-javatra izany dia naka zanak'ondry i Samuel atao fanatitra ho atolotra an'Andriamanitra, ary narahany tamin'ny favaka sy fitarainana izany. Ary arak'izany vavaka izany dia namaly ny vavaka Andriamanitra tamin'ny feo mahery, tamin'ny alalan'ny kotrika, ary samarotaka ny Filistina, ka nirafatra nandositra izy ireo. Ry havana, ny fiainana ara-panahy ry havana dia tsy taontsika ambany-javatra mihitsy. Fa satria ny fandresena izay azontsika dia voalohany indrindra dia mandalo voalohany indrindra eo amin'ilay fanatitra ny zanak'ondry zany, ka tonga hatrany amin'ilay tranon'ondry. Fa satria raha nahitan'i Jesosy Jaona mpanao batisa, dia hono no voalazany ao amin'ny Jaona toko voalohany ka 7:20,
indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaitra amin'ny fahotanana izao tontolo izao. Jesosy ry havana ilay fanatitra izay antsoina hoe Ebenezera, ilay vato famonjena, ilay vato nanafaka ny zanak'Israely, ary izy ihany koa no afaka nafaka antsika. Ankoatran'izany dia izy ihany koa no hitarika ny ady hatrany Betikara. Ny dikany an'izany dia hoe ao an-tranon'ondry amin'ny teny Hebreo izany. I Satana dia mirifatra mandiositra rehefa nanomboka maty teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy, ilay vato antsoina hoe Ebenezera, ilay ondrin'Andriamanitra izay natao sorona noho ny fahotantsika. Manomboka amin'io fanatitra io, raha ohatra ka iritsika ny andraisantsika ho ampontsika ny Jesosy Kristy, dia manomboka eo no andosiran'ny Satana. Ny zavatra lehibe ihany koa, raha ohatra ka tiantsika fantany ny dikany ty Betikara ity, fa satria io ny lalana nitoisan'Andriamanitra hatrany a Betikara io, dia tsy nakory fa ilay tranon'ondry izay any an-danitra izany. Ary io tranon'ondry izay any an-danitra izany izay toerana izay amboarina ho antsika tsiraray avy. Andeha io jerentsika kely ny zavatra nitranga mba halalantsika hoe amin'ny fomba ahoana no azahoantsika n'izany fandresena izany, arak'izay voasoratra ao amin'ny Salamo toko Samuela voalohany toko 7:7 ho zarazaraintsika io toko 9 anankiray. Ny voalohany indrindra dia ahoana no alalantsika raha ho tena ho azontsika izany fandresena izany, dia amin'ny alalan'ny rany zanak'ondry izany. Ahoana Jesosy ny voalaza amin'ny teny izany, dia naka zanak'ondry mbola amin'ondry Samuel ka nanatitra azy ho fanatitra ho dorana ho an'ny Jehova. Ny fiandresena ry havana dia manomboka eo amin'ny hazo fijaliana izay nitoeran'i Jesosy Kristy mba hamonjenantsika tsiraray avy. Ary izany fanatitra izany no natonga n'ilay teny fitenenana izay eo amin'ny Jaona toko 7:9 manao hoe mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Ny zavatra hitantsika teo, ny fandresena dia manomboka eo amin'ilay rahany zanak'ondry izany. Manarakaraka izany dia inona ny zavatra faharoa manarakaraka izany mba hatateraka n'izany fandresena izany, mitapany anelanelany ampovoany izany, dia hoana Jesosy ny voalaza, dia nitaraina tamin'i Jehova ho an'ny Israely i Samuel. Tsika ry havana dia mila mivavaka, mitady ny tavan'Andriamanitra. Ahoana Jesosy ny voalaza amin'ny Baiboly, araka ny voalaza amin'ny Jakoba toko 5:9 tapany faharoa, ny fiasan'ny vavaka, ny fiasan'ny vavaky marina dia mahery indrindra. Marina fa tsy avy amin'ny herintsika ny azahoanantsika mahatontsika marina, fa ny fahamarinana dia azontsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy sy ny finoana azy irery ihany. Ary ny ady farany, raha ohatra ka tiantsika ho azo, dia amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izany. Amin'ny alalan'ny teniny ihany, fa satria ny feon'Andriamanitra tsy nakory fa ny teny voalaza hitantsika ao amin'ny Baiboly, ary ny fandresena dia azontsika tsy izy akory fa tsy avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ihany, izay antsoina hoe le vato Ebenezera izany. Teo amin'ny voalaza amin'ny ty Samuel ity moa le hoe efa nivonjen'i Jehova isika hatramin'izao. Ny famonjenantsika ry havana dia tsy avy amin'ny herintsika, fa avy amin'ilay tompontsika izay any an-danitra, avy amin'ny rery ihany
azahoantsika ny famonjena. Ary Davida dia niteny arak'izay voalaza ao amin'ny salamy faraky amin'ny 20 ka ny 1 sy 2 izay manao hoe manompo ny masoko ho amin'ny tendrombohitra aho, avy aiza ny famonjena ahy? Ny famonjena ahy dia avy amin'ny Jehova, mpanao ny lanitra sy ny tany. Ny famonjenantsika ry havana, rehefa mandalo fotoan-tsarotra tsika dia aza metehatra amin'ny herintsika mihitsy. Ny famonjenantsika raha ohatra ka manery antsika izao tontolo izao, tsarovy fa kely ny herintsika miatrika amin'ny zavatra izay manery antsika manodidina antsika izany. Jesosy Kristy irery ihany ilay vato antsoina hoe Ebenezera no ahitantsika fandresena. Ary raha tiantsika raha ho velona sy hirehitra ao anatintsika izany Ebenezera izany, dia zavatra anankitelo no angatahantsika arak'izay voalazan'ny Samuel ao amin'ny Samuel voalohany 7 ka ny 9 ny 7. Samuel voalohany 7 ka ny 9 ny 7. Ary hoy Samuel tamin'ny taranak'Israely rehetra, raha miverina amin'ny Jehova amin'ny fonareo rehetra tokoa ianareo, dia areo hiala aminareo ny andriamanitra hafa sy ireo Astarta, ka ampiomaniny fonareo ho an'i Jehova, ary aoka izy ihany no tompoinareo, dia amonjy anareo amin'ny tanan'ny Filistina izy. Zao ry havana ny zavatra tokony ataontsika voalohany indrindra dia ny fibebahana. Mibebatsika dia miodina tanteraka amin'ny fahotana izay nataontsika sy ny lalana izay nataontsika taloha, ka miverina amin'Andriamanitra ny zavatra tokony ataontsika manaraka ny lalany. Satria voalaza ny Samuel fa hoe raha miverina amin'ny Jehova amin'ny fonareo rehetra anareo tokoa ianareo. Zany ny zavatra angatahana, ary manarakarak'izany dia manao fanandramana miaraka amin'Andriamanitra, manokatra amin'ny fotsika itoeran'ilay mpanompotsika, ary miverina ary manompoka tsika manaraka ny lalan'ilay Andriamanitsika. Amin'ny farantsika dia manompo azy tanteraka, tsy manaraka ny zavatra planina na programmatsika, fa manompo an'ilay Andriamanitra, tsisy afa-tsy izy irery ihany no toboitsika. Ireo zavatra anankitelo ireo no tian'Andriamanitra ho raisitsika raha ohatra ka te hihetsika ho amin'ny tombontsoantsika ilay herin'Andriamanitra izany. Ny zavatra farany izay tiako amafisina amin'ilay teny hoe hatramin'izao ty dia ry havana, mamelombelona no avintsika raha ohatra isika miverina tanteraka amin'Andriamanitra. Ilay hatramin'izao dia milaza ny zavatra ho avy, izany hoe tsy ho hitantsika eo ny eo izay zavatra rehetrarehetra miandry antsika, fa ho atokan'Andriamanitra ho an'ireo olona izay tia azy sy manaraka ny sitrapony no anaovan'Andriamanitra izany. Jerevana ny zavatra nataon'ny zanak'Israely rehefa niverina tamin'Andriamanitra izy, ovakitsika amin'ny 7:17, dia resy ny Filistina ka tafiditra tao anatin'ny faritany, ka tsy tafiditra tao anatin'ny faritan'ny Israely intsony, ary tanan'i Jehova namely ny Filistina tamin'ny andro rehetra ny ainan'ny Samuel. Ry havana, ny ady dia misy foana isan'andro, ary isy ihany koa ny fandresena arak'izay nandalovan'ny zanak'Israely. Ary mino ahako, salamitsamy zanak'Israely rehefa nandresy izy ireo izay zavatra rehetra nangalarin'ny Filistina tamin'izy ireo, dia tafaverina na veriny Filistina tamin'ny ireo zanak'Andriamanitra izany. Salam'izany ihany koa isika rehefa manana finoana
an'ilay Jesosy Kristy tsika dia niady marina fa tsy hijanona eo, marina fa ilay fahavalontsika anohy hatrany anafika atsika, kanefa amin'ny alalan'ilay rano zanak'ondry izay Jesosy Kristy dia amin'ny alalan'ny vavaka ihany sy amin'ny alalan'ny tenin'ny soratra masina no ahafahantsika maka ireo izay nangalarina tamintsika ireo nangalariny fahavalontsika amin'ny alalan'izany ilay rano zanak'ondry ny vavaka ary ny tenin'Andriamanitra no ahafahantsika mamerina ireo izay zavatra very tamintsika. Ilay hatramin'izao dia midika hoe ihany koa ilay ho avy vaovao, izany hoe ilay fandresena vaovao. Kinona ary ny tokony ataontsika, azahoantsika atateraka an'izany amintsika tsirairay avy. Tokony hitohy, hiankina amin'Andriamanitra isika. Ny zanak'Israely rehefa tonga teo Ikaboda zany, raha niala tamin'izy ireo voninahitr'Andriamanitra, dia ny antony satria tsy nijery intsony an'Andriamanitra izy, niodina tamin'Andriamanitra izy, niembohan'Andriamanitra izy, fa naleo ny nijery an'ireo andriamanitra hafa sy ireo symbole religieux isan-karazany izay nisy teo amin'ny manodidina azy. Tadidiro ry havana f'Andriamanitra dia ilay Andriamanitra mpahary ny lanitra sy ny tany. Ary tsy tiany izany atao hoe ampoharina amin'ny Andriamanitra tsisy dikany, Andriamanitra vato tsy Andriamanitra tsy miteny, na karazana symbole na fétiche religieuse ohatran'izany. Zany dia alan'Andriamanitra. Ka noho izany, raha ohatra tsika mitehitra amin'ny herintsika foana, dia manantenantsika fa faharesena no eo anoloanantsika. Fa Andriamanitra tsisy afa-tsy izy irery ihany ny azahoantsika ny fandresena, ary eo aminy no ananantsika izany. Ahoana izy io sy tenin'Andriamanitra raha ny teny izy eo amin'ny Zakaria. Zakaria 4:4-5. Tsy amkerina mimpatanjana fa mifanahiko i Jehovah tompony maro. Noho izany dia tokony hitehitra amin'Andriamanitra tsika raha te azo ny fandresena. Mbola manarakarak' izany dia tokony anohy hatrany isika. Tsy hijanona eo tsika fa andeha araky ny lalana izay nitondran'Andriamanitra atsika. Ary ny zavatra tadiavina dia tsy verina amin'ilay fomba ratsy tsika taloha intsony. Fa raha ohatra tsika manao izany indray dia tsy ho faly amintsika Andriamanitra. Amanao izy ny voalaza ao amin'ny Hebreo 10:7-7. Raha ohatra miverina amin'ny fomba ratsy tsika indray itsika, ary ny oloko marina dia ho velony ny finoana, fa raha miembotra izy dia tsy sitraky ny fanahyko. Mahery izany teny izany. Raha miverina mitodika amin'ny zavatra fanaontsika talohantsika dia tsy ho akasitrahan'Andriamanitra mihitsy ny zavatra ataontsika. Io hatramin'izao io dia mampatsiahy ny zavatra taloha, mba hibebakitsika anio androany, ary hiandro ilay fandresena vaovao be voninahitra. Marina fa mbola ho lavitra ny lalantsika tsirairay avy amin'ny fanarahana izany lalan'ny finoana izany. Mbola hisy ihany ny atao hoe épreuve na fisedrana, fanenjehana, ary hisy ihany koa ny atao hoe hafaliana, fifaliana. Hisy ihany ny foana izany atao hoe tentation zany, na ila moa ny filazana izany amin'ny teny gasy.
fakapanahy mbola isy zany ary mbola isy ny fandresena an'izany fakapanahy izany. Mbola isy ihany koa ny valim-bavaka izay ataontsika ary izany valim-bavaka izany dia hovalian'Andriamanitra amin'ny heriny lehibe. Marina fa mbola isy izany atao hoe faharariana izany, mbola apetsaka ny marary. Ny kanefa Andriamanitra dia nampanantenantsika fa tsy amelantsika irery izy. Izany zavatra izany dia fanantenana izay nomen'Andriamanitra ho antsika. Ary izany fanantenana izany dia tahaka ny efa nataony tantsika tamin'ny lasa mba ahafahantsika mitodika ny amin'ny ho avy izany. Izao ry havana dia tokony ataontsika aopotsika tsiraray avy. Eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy, izany atao hoe vatony Ebenezer izany, ka iarahantsika manangana ilay trano izay miandry antsika any amin'ny fiainana mandrakizay. Amen. Hiaraka hitsangana isika hivavaka. Rirainay tsara indrindra izay ny an-danitro, Andriamanitra lehibe tokoa ianao, Andriamanitra mpiay anay. Misaotra anao noho ny teny vatsim-panay izay nomenao anay androany maraina, izay nampatsiahy anay fa ianao no vaty famonjenanay. Misaotra iray eo satria tsy anay ianao ka nanolotra ny zanakao ho famonjenanay. Ary misaotra noho ny nampatsiahivinao fa na inona nataonay tamin'ny lasa iray dia ny famonjena anay dia ianao ihany. Ny vahaolanao anay dia ny miantoraka eo aminao hatrany, ary ny zavatra tokony ataonay dia ny bebaka sy anome ny fonay ianao, ary ny famonjena dia avy aminao irery ihany. Misaotra iray eo satria tsy anay ianao ary mbola omenao fotoana izahay na eno izany iteny izany, ka omeo ny fanahy masonao mba hampiatra izany ka hibebaka tokoa sy hitodika aminao izahay. Ary ny fiainanay isan'andro iray eo dia mba eo ambany fitarianao hatrany mba hahafahanay manao ny sitraponao, ary ianao izay tsy niova no mbola monjy anay tahaka namonjenao ny zanak'Israely koa. Dia apetraka eo ambany fitarianao mandrakariva ny fiainanay, ary misaotra noho ny namonjenao anay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao. Noho ny amin'ny rany ireny ihany no angatanay izany vavaka izany. Misaotra iray eo. Amen.
Zao dia raisonitsodrano avy amin'ilay Jehova izay namonjy antsika hatramin'izao. Hita ianao ne Jehova ka hiaro anao, amirapiratra ny tavany aminao ne Jehova ka hamonjy anao, anandratra ny tavany aminao ne ka ame anao fiadanana. Amen.